Vaovao hafa tanteraka kosa indray tsy azo ekena ny fampitsim-bola miseho amin'ny endriny samihafa. Misy ny fiofanana izay omena ireo sehatra miady amin'izany fampitsim-bola izany eto Madagasikara. Manam-pahaizana Amerikanina no mizara ny traikefa no azy ireo. Ireo sehatra rehetra manana andraikitra amin'ny ady amin'ny fampitsim-bola toy ny fitsarana, ny samifina, ny bianco, ny fiarahamonim-pirenena, ny zandarmeri-pirenena ary ny polisy-pirenena no mandray anjara amin'ity fiofanana omen'ny Amerikanina eto amin'ny American Center Tanjombato ity. Manam-pahaizana mikasika amin'ny fampitsim-bola avy any États-Unis no manome fiofanana. Tanjona nisy ny fomba fiasa mirindra amin'ny fanenjehana amin'ny fampitsim-bola eto Madagasikara sy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manana ny lalàna sy ny rafitra hoentina miady amin'izay fampitsim-bola izay tsika. Ny olana lehibe eto amintsika dia ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny fampitsim-bola io. Betsaka zany ireo endrika fampitsim-bola izay voalohany aloha tsy fantatry ny vahoaka, tsy fantatry ny olona hoe ay endrika fampitsim-bola ny tranga toy izao ohatra hoe ny eo amin'ny resaka fananantany, ohatra eo amin'ny resaka fanorenana trano sy izany eo amin'ny hoe secteur immobilier. Ireo zany dia samy sehatra izay isina fampitsim-bola nefany samy tsy mahafantatra na isika vahoaka na ny tokony andraikitra sasatsasany izay tokony hanasazy an'izay endrika fampitsim-bola izay. Ka ny ezaka ho atao zany zao dia hoe voalohany ny hampafantatra bebe kokoa an'ireo endrika maro isan'ny fampitsim-bola ary indrindra ny tiatra lalàna amin'izy ireny. Any amin'ny volana Jona farafahatarana no avitan'ny volavolan-dalàna entina manatsara ny fomba fiasan'ny samifina araka nambaran'Andriamatoa Lamy Maboto Tsarady. Nambaran'Andriamatoa Imbika Anakile avy amin'ny Mamimady fa manana andraikitra amin'ny ady amin'ny fampitsim-bola amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny société civile na fiarahamonim-pirenena izay velona fa tokony andray andraikitra lehibe mihitsy amin'ny fanaraha-maso sy fidenonsevana ny fisiny zany fampitsim-bola zany. Raha mikasika Madagasikara manokana nge tena marina tsy dia manana information mihitsy zany ny olona amin'ny hoe firy ny fampitsim-bola tena misy eto. Ankoatra ny eto Antananarivo, Tomasina ihany koa no mahazo fiofanana avy amin'ny Amerikanina mikasika amin'ny fampitsim-bola.